Sabotsy fa 7 ny volana Jolay 2024 to klasy toboko vavy ampitiavana no erahana aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nisehatra ny fampianarana no anokafantsika ny fotoana ary amin'ny takariva ity satria dia nanatanteraka fivoriana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra eo anivon'ny lycée moderne Ampefiloha ny lycée LMA zany androany dia Manahy ny filaminana sy ny fiarovana ny zanany izay handeha hianatra manomboka ny alatsinainy avy zao ireto ray aman-drenin'ny mpianatra ireto tsy misy afa-tsy mpampianatra 5 amin'ireo mpampianatra 720 sy 200 ihany mantsy no ampianatra manomboka amin'ny androny alatsinainy io teto ihany koa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra dia niombom-peo niaraka tamin'ireo mpampianatra izay mbola manao fitokonana noho ny antony maro samihafa. Mpampianatra 5 amin'ireo 720 sy 200 isa ao anatin'ny sekoly LMA hianatra eto no fantatra fa hiverina mpianatra manomboka ny alatsinainy izao. Manoloana izany dia maneho ny ayahany ireo ray aman-dreny. Nisy androany ny fiarahan'izy ireo nivory niaraka tamin'ireo mpampianatra mbola manao fitokonana ary nanamafisany ireo ray aman-dreny fa tokony vahan'ny fanjakana aingana ny olan'ireo mpampianatra izay isan'ny farahidiny amin'ny mpiasam-panjakana. Ny anay zany zavatra takinay amin'ny fitondram-panjakana dia hoe jereo ny olona mpampianatra mafy mazo mpampianatra farahidiny raha samy mpiasam-panjakana tokony mpampianatra ray aman-drenin'ny mpianatra izahay kanefa fantatray ny olana zakain'ireo mpampianatra ireo ka noho izany tokony dia mitodika hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ny prime ministra mba jereo ny olan'ny mpampianatra mba ahafahany zanakay mianatra satria raha hotohizana forsenina fotsiny zany le fidirana hoe hiverina hianatra ny ankizy afa-kerinandro vakansy 3 volana ny tsy nianatra ireo zazo ireo raha tsy nianatra 3 volana zany ny ankizy dia tonga dia na klasy intermédiaire io na fanadinam-panjakana io dia ataoko angamba fa tsy rariny raha hoe izao dia andeha hiverina hianatra ny mpianatra dia ho afindra fotsiny manaraka izany maray aman-dreny anato izay tsy mila appel zanakay nampianarinay afaka BPC seconde afaka CP6e tsy mila appel mizahay mpampianatra nampianatra azy reo ny anarany hatramin'izay dia reo ny ilainay mandray zanakay. Manao antsoavo amin'ireo mpitondra fanjakana araka izany ireo ray aman-dreny mba hijerena ny vahaolana ahafahan'ny fampianarana miverina amin'ny laoniny ary mba ny mpampianatra tsy noterena no ampianatra. Ireo mpampianatra kosa dia nilaza fa tsy hiverin-dalana izy ireo amin'ny tolona izay efa natao. Rehefa nisy fampiasana tompon'andraikitra n'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra dia tonga ihany koa izay mpampianatra rehetra izay nanapaka moa zany tao anatin'ny assemblée générale fa mbola hifanotrana hiara-dalana amin'ireo mpampianatra manerana Madagasikara ary mbola miandro fivalian'ny fitakiana vao miverina an-dakilasy. Ny zavatra tsikaritra zany dia ireo ray aman-dreny efa miroro-saina ny amin'ilay fandefasana ny zanany ety ampianarana. Ny zavatra nampalahelo dia tsy sanjoro teo ireo mpampianatra izay milaza fa mampianatra ary tokony izy ireo nefa no ny rassuré an'ilay ray aman-dreny zany hoe zahay dia mandray an'ilay mpianatra. Ho hita eo araka izany raha toa ka hisy ny fiverenana an-dakilasy tanteraka manomboka ny alatsinainy izao.